mahafinaritra ho an'Andriamanitra ny fitroka volombelona eto fa nahita vagagana lehibe ahako raha nanantona ny Olomboahosotra satria ny antony hoe fitroka volombelona dia tao anatin'ny 10 taona ahako miaina tao anatin'ny tena hoe aretina izany dia ny tsy fahita tory miasan'ny devoly isaky ny alina raha vao maty nijery dia tena fijalena naka kanefa rehefa nanantona ny Olomboahosotra tetỳ feno arivo dia nivavaka tena nivavahany nametrahany tanana tena hoe nandro dia hitako mahitsy hoe tena niova ny fiainako ary tena deraina ny tompo tena deraina Jesosy makasitraka ny Olomboahosotra sady tena Olomboahosotra marina izy nametrahan'Andriamanitra ny hoe zany hoe fanasitranana izany ka dia makatelo anareo ka miantso anareo ny tenako fa tena nahitako zava-tsoa le izy dia tsy mety raha tsy mijoro vavolombelona ako voninahitra ho an'Andriamanitra dia voninahitra ho an'ny tompo satria ankehitriny dia matsiaro maivamaivana na vokany trano na meditry ny trano dia hitako mahitsy hoe ny voninahits'Andriamanitra no natonga izao ary isaorako manokana ny Olomboahosotra satria tena Andriamanitra no mampiasa azy. Misaotra tompo.